Sorananye Andriamanitra. Isao fotsy manameloka nao mandeana zamanota isony amihoany sambatra izay afakeloka sy voavelaoka eny sambatra ny olona tsy tanany tombo hadisoana sy tsy misy fitaka eo ambava nahitra ny hoaniray sy ny sanaka sy ny fanahy masina taka ny teo aloha sy ankehitriny ary mandrakizay ame isako tsy manameloka nao Vakteny masina faharoa taratasy voalohan'ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto nalaigna ao amin'ny toko 10. Ry kristianina havana, na mihinana ianareo na misotro na inona ataonareo dia atao vovoninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay anafitohina ny Jody na ny Gentily na ny eglizin'Andriamanitra, fa toy ny ataoko dia manao izay ahafaly ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra aho, ka tsy mitady ny ho an'ny tenako fa ny ho an'ny besiny maro mba voavonjy izy rehetra. Makataka hay toy ny akakotaka ny Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Halleluja, 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 velongo tatoni Tompo. Halleluja, 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 velongo tatoni Tompo. Halleluja, 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 velongo tatoni Tompo. Iombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Marka, voninahitra ny ho anao ry Tompo, nalaigny tamin'ny toko voalohany. Tamin'ny izay andra zegny, nisy boka raiky nagnatogna an'i Jesoa, nandoaliky teo agnatrehany, ka nitaraigny taminy nagnano hoe, raha mety ianao dia mahay magnadio ahy. Nangoraka azy Jesoa ka naninjitra ny tagnany, dia nanendry azy sy nagnano taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Vantany vao niteny zegny izy, dia niala tamindra lehilahy niabokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesoa, sady namepetra azy mafy nagnano hoe, tandremo, aza milaza izegny naminiza ianao, fa mandiana miseho amin'ny mpisorogno, ary noho ny nagnadiovagna anao, dia magnatera ny fagnatitra nodidian'i Moizy, mba ho vavolombelogno amin'ny vahoaka. Kanjo noho ny lasa ra-lehilahy, dia nilazalaza izegny sy nampiely izegny atrezatreiza, hany ka tsy hafa niditra niariary tao an-tanàgna intsony i Jesoa, fa nitoetra tegny ivelany tamin'ny tany mangingigny izy, ary no atogno ny ologno avy egny tontolo egny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, matetika isika no mamerimberina fa sy misy kisendrasendra ho amin'Andriamanitra fa hasehony amintsika ny fitiavany,
ka anjarasika no manana masom-pinoana sofim-pinoana andray sy zara ary anely ny vaovao mamifaly ambarany amintsika dia sinona fa ny famindrapony ary ny fitiavany. Izay tokoa ry kristianina ava malala, tamin'ny alakamisy lasa teo sika no niaraka nankalaza ny androny marary ny 12 février no andro natokan'ny Papa Joan Paul faharoa efa taona maromaro lasa zay ho androny marary. Maninona tokoa moa no nisafidianany ny 10 febroary ankalazana ny androny marary. Io 11 février io indrindra no ankalazan'ny Eglizy any Masiny Marie Notre-Dame de Lourdes, mpanjakavavin'ny Lourdes, satria nisy fotoana maro no nisehon'ny Masiny Marie tamin'ny masimbavy Elizabeta, kanefa io andro io no misongadina kokoa, ka tamin'izay efa 70 taona lasa izay no nankalazana n'io 11 février io. Fa ny Papa Masinday Jean Paul faharoa kosa no nametraka azy ho androny marary. Inona tokoa moa no anton'izay? Sotra toerana fanaovan'ny marary pelerinage raha nilazan'ny Masiny Marie hoe izay manampinoana ka mandray misy an'ity rano ity ka tonga manantona azy sy misotro azy dia mahazo fanasitranana any izay aretina manjo azy. Ka maro ireo marary nara-panahy nara-batana izay manam-pandriana ho sitrana amin'ny aretina mianjady aminy ka entanym-pinoana ary ampin'ny vavaky ny Masiny Marie dia nanantona any Lourdes manao an'izay pelerinage izay. Ka maro no nahazo fahasoavana noho izay finoana izay vokatry ny fivainina natao tany Lourdes, ary sy kristianina any no mahatonga manaza ny Masiny Marie any Lourdes, fa maro eo izay sy kristianina ihany koa tonga any, ary efimbesaka ihany koa moa ny mpanomponareo tonga tany ka mifanena amin'ireo olona ireo ary variana mahita ny akamaroan'ny olona izay mankalaza sy manaza an'ilay renin'Andriamanitra. Ary ireo mpanaraka ny vaovao amin'ny kateo moa dia mahita an'izany. Sara ny mampasehay an'izay satria tsy ho azosika eritreritra ny androny mahatonga n'ity androny marary 10 febroary ity, ka izay no mahatonga ny Eglizy ary manome toerana manokana an'ireo marary amin'izao tamin'ny alakamisy teo, ary dia isorana ireo izay niarana ankalaza izany androny marary zany, ary isorana ihany koa Andriamanitra satria maro ny fahasoavana azo tamin'izany, fa indrindra ireo marary izay nisorana ny sakramenta ny marary. Finoansika moa izay, ary dia antitra terisika fa ny finoana no manasitrana fa sy hoe ireo fanosorana no manasitrana, ary sy Masiny Marie no ivavahana fa i Masiny Marie no mivavaka ho an'ny marary, satria fantatra sika fa vesatra ary mamatotra ireny aretina ireny, ka izay indrindra no italahona ny famindrapon'Andriamanitra mba hanafaka azy, hanamaivana azy, ary indrindra araka ny fampianaran'ny Eglizy mba hatolotra ho famonjena an'izao tontolo izao izay fahoriana entin'izay aretina izay. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala, mahakahaka ny fandaharan'Andriamanitra fa nivaky teny atolotra ny Eglizy amin'izao alahady fahenina mandavataona izao, alahady manaraka ny 12 février, dia mampitodika sika tokoa ary amin'i Jesoa manasitrana sy manadio ny ilay von'ny aretina amin'ny apokana. Ka io apokana io dia endriky ny fiainantsika ihany koa, fa indrindra amin'izao zava-misy henasika izao, amin'izao korontana virus izay mianjady amintsika izao, ka azo lazaina fa tena apokana lehibe tokoa no manjo antsika ankehitriny.
ka vaovao mahafaly tokoa ary zay no mahatonga sika ny laza teo am-piandohany hoe tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Io ary ambarany vaovao mahafaly arazony lazaina aza fa tena vaovao mahafaly ho ansika tokoa. Eo an'izysika tokoa Andriamanitra, sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika, ary zay no ambarany Lourdes amintsika hoe Andriamanitra miaraka amintsika, ary Masiny Maria eo an'izysika miara mitalao an'izay famindrapon'Andriamanitra zay, tahaka ny nataony tany Kana rasendra zavatra nanahirana azy ny fianakaviana tany Kana, ka izay koa sy hoe sendra sika fa tena miatrika an'izao zavatra manahirana zao korontana virus izao, ka matoky sy mino ary sika fa anadio ansika tokoa i Jesoa. Fanampin'izany dia azo lazaina araky ny lazaisika teo fa apokana mahavesatra amintsika tokoa ity Covid-19 ty, ka zay tady anapotika ny maha zanak'Andriamanitra sika. Io no mahatonga sika milaza fa tena fanokana-panjakana tokoa no tadiaviny ty Covid-19 ty korontana virus ty, ka tadiaviny hopotehina zay endriky ny maha zanak'Andriamanitra, ka izay ny apokana zay mianjady amintsika, ka manatona any Jesoa ary sika ankehitriny, ary matoky isika fa andray ny vavaka sika izy dia tahaka lay narary ao amin'ny evanjely, dia manatona an Jesoa isika, i Jesoa zay eo anivosika. Raha mety ianao Jesoa, oko osotranonao izahay ao anatin'ity Covid-19, ao anatin'ity korontana virus ty, ary tsy isika rery no mivavaka amin'izany fa ao Masiny Maria, ao Masinday Josefa miaraka mitalao amintsika izay fanasitranana izay. Ry kristianina hava malala aokary atoky isika araky ny afatra ny Papa ihany koa ao amin'ny ny afatra nataony ho an'izao andro ny marary zao, ambarany mazava fa ny fitokisana, fa indrindra ny fitokisana an'Andriamanitra ny loharano mitondra amin'ny fanasitranana zay tadiavisika tokoa. Ary ao amin'ny afatra ny Papa dia omeny ohatra sy modely sika dia Job, zay fantatra sika fa olona nahatoky an'Andriamanitra, izay zany ny fampianarana fototra ho isika nahatoky an'Andriamanitra izy, kanefa voasedra mafy. Ary zay zao andro sika izao, ary voaozongozona ho isika teo ny mahatsika sika misy, ary ny fianakaviana no no mitondra ny sedra mafy indrindra, izy indrindra ny fianakaviana indrindra no voasedra mafy aokary tahaka ny Joby zay sy mivadika misy fanatoky an'Andriamanitra mandrakariva, ka na de inona aza ny sedra teo aminy, na de inona aza ny famaizana tadiavin'ny demony ka ahatonga azy anongana ny fanjakan'Andriamanitra, dia nifikitra tamin'Andriamanitra i Job. Ka io ny fampianaranao asika amin'izao fanomboan'ny taona zao, aoka isika ifikitra amin'Andriamanitra. Dia fantatra tsika amin'ny tantaran'ny Joba, no izy natoky an'Andriamanitra dia niverina amin'ny fiainana taloha, ary tsy vita hoe niverina amin'ny fiainana taloha fa sarasara kokoa. Ary dia izay koa no lalana ho asika raha matoky an'Andriamanitra isika, ary zay no mahatonga sika mamerimberina hoe sy ity korotana virus ty no anana ny teny farany, fa i Jesoa zay izy ny loharano na harinan'izao rehetra zao, ary matoy izy tonga eto anivosika dia anarina sika amin'izay fiainana izay, tahaka ny araky ny tantarany Joba. Ka matoky ary sika fa ho dioviny Jesoa tokoa ny fiainansika raha mitoetra ao amintsika, ary izy mitoetra ao amintsika, arakaraky ny fiombonantsika aminy no ahafahantsika miala amin'izao arety mandoza izao, ary anadiovan'i Jesoa ansika. Ka izay indrindra no fampianarana ataon'i Jesoa, ataon'ny Masiny Maria amintsika, ary tadio ny fampianarana ny tsazoa sota
ny sy ny henina ka i masiny Maria no milaza amintsika atao zay rehetra lazainy aminareo ka hokarisika amin'izany fiombonana am' Jesoa ny araky ny lazaisika hoe ny maso sivana ny afahantsika midiserne fa miombona am' Jesoa isika dia isika manatanteraka an'ireo famenona an'ireo sy ny enina ireo sazoa enina maneraka asika tokoa ary i masiny Maria mba ho misionera isika ary izay amin'izao androsarotra izao dia Andriamanitra maneraka asika koa ho tahaka ny masiny Maria nandeha tany amin'ny Elizabeta nitondra an' Jesoa ka isika koa ikarakara ireo marary maro ireo marary manodidina antsika fa indrindra ireo marary sy mahafantatra an' Jesoa ka oka isika hoe ove vita batemy misionera vita batemy ka iraina ho tabernakla velona nilazaisika matetika fa aoka isika anao depart vaovao pentecote vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika changement radical ho isika ka metraka fifandraisana vaovao zany hoe fifandraisana sy ao anatin'ny abokana sy ao anatin'ny tiarety mandoza ity fa voadion'Andriamanitra ka elasika amin'izay abokana mitady anapotika ny fiainantsika izany tanteraka izany raha miezaka isika ho isika teo mameno ireo tsajoa enina ireo siny sota ka hitondra sika amin'ny fanorenana vaovao ka atonga asika ho mpanorona ho génération mpanorona génération des baptiseurs ho isika anorona nilay tranobe n'Andriamanitra satria miova ny fifandraisansika amin'ny zavaboary izay fantatra sika potika amin'izao fotoana izao samy mikaikaiky sika amin'ny zavamisy eo anivony ny tontolo iainana samy mahasafa isika raha sy hoe olona manampina maso na zay sy misy mieky fa tena ny potika misy ny zavaboary ary de samy milaza koa isika ary zay ny mahatonga an'izao fantrana mikika isika zao mila fifandraisana vaovao isika eo amin'ny fiarahamonina ary de zay no anolorany ny Papa François any Masinday Joseph mba ho modely ho an'izay tarika fiombonam-piainana rehetrarehetra manomboka amin'ny fikambanana isan-karazany manomboka eo amin'ny fokotany ka hatramin'ny firenena mila ray itarika izao andro zao ary engany ny fiombonam-piainana rehetrarehetra mba ho fianakaviana eglizy kely fianakaviana misy an'Andriamanitra zany hoe hevitr'Andriamanitra no oka hitondra ny fiainasika fa sy hevitra n'izao tontolo zao hitasika ny vokatrany eo amin'ny fiainasika andavanandro ka amin'izay hitondra ansika amin'ny fifandraisana vaovao ampisy fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ka raha misy an'izay fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra zay dia i avao koa ny fifandraisansika amin'Andriamanitra ary zay ny atao hoe Noely ary zay ny antondian'i Jesoa ary zay no androny marary vao nankalazaisika teo ka izay indrindra ny evanjely zay nyrenesika teo zay nisoratan'ny Masinday Marka dia ahitasika any Jesoa tafiditra misy amin'ny fiainansika ary tiany Masinday Marka azy ho sapasika fa ny emploi du temps Jesoa manontolo dia emploi du temps hoentiny manatanteraka an'izay fanarenana vaovao zay anatra ho asika koa zay ka izay indrindra mba ho sapasika ary amin'izao depart vaovao izao mba hanana laminasa sy mainsy atao sika tena zava-dehibe io fahaizana mandrindra ny priorité io eo amin'ny fiainansika ary de ahitasika ny essentiel matetika sika variana amin'ny zavatra ety ivelany ho isika hitasika ao amin'io evanjely ho nivakisika io ny emploi du temps Jesoa aoka ny asika koa mba hay andrindra ny emploi du temps sika ka ny priorité no apetraka sika ny essentiel no apetraka sika azay vao varimbarina amin'ny zavatra ty ivelany sika hitasika fa Jesoa ao amin'ny evanjely de nitoroteny ary lasa tany an-tendrombohitra mivavaka ka
ho fampianaranao ansika ny asa fanompoana dia sy azo saraina amin'ny fivavahana. Raha mivavaka asika dia efa azo lazaina efa asa fanompoana satria mampitodika asika amin'Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana ary indrindra mametraka an'Andriamanitra hiara hiasa amintsika. Io le averimberisika matetika hoe raha manao ny asa an'Andriamanitra isika dia Andriamanitra ny ao ny asasika, ary zay ndika ny fivavahana ry kristianina havana. Isika manao ny asa an'Andriamanitra ary zay ndikany hoe liturgia. Ka afataro ary fa ny asa sika rehetra dia aoka ho liturgia, zany hoe asa fanompoana an'Andriamanitra, ka amin'izay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika, ka oeove missionnaire tabernakla velona manitatra ny fanjakan'Andriamanitra, ka ho tahaka ny masindaha-Paoly isika, ka say ilaza loza ho ahay raha sy mitory ny evanjely ao, ary afaka milaza koa tahaka ny voalazany masindaha-Paoly amin'ny vakiteny faharoa androany, makatahaka ahy toy ny akako tahaka any Kristy. Ry kristianina hava malala, miroso tokoa amin'ny fiavozana marina tokoa isika amin'ny depart vaovao, ka aka safidy mazava tahaka ny Job zay tolotra ny papa tamin'ny androny marary. Mety ho mafy ny setra, mety ho mafy ny fizaliana, ny fahoriana, nefa sy lavitra Andriamanitra, ka matokisa isika fa ho tranony amin'izay rehetra manaherina isika, indrindra moa manana ny Jesosy isika, ary eo ihany koa i Masin'ny Maria zay mivavaka ho isika. Engany izy Masin'ny Maria sy Masinday Josefa, ray mpiaro ny Eglizy eran-tany, hivavaka ho an'ny marary rehetra, fa indrindra ireo marary miatrika izao Covid-19 zao, ary ireo zay miasa amin'ny sehatra ny fahasalamana, ka engany ahay ampiombona ny fahoriana izy ireo amin'ny Kristy, ka zaro famizena ho an'ny be sy ny maro. Engany Masin'ny Maria sy Masinday Josefa ankahery ny fianakaviana rehetra mba ho fianakaviana Eglizy kely mamboly an'izay culture de soins zay, araky ny fanilazay isika, amboly fifandraisana vaovao, ka tonga an'izay fiainansika zay ho voadio, ka afahasika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ao amin'ny fiadanany. Aoko tanteraka zany amin'ny anaraka ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka mirainy, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Dieu le seul sage.
Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Oka ianao Andriamanitra mpiaro ahy sy ho tany fialofana amonjenao ahy, fa ianao no vatolampy sy tany mimandako, ary ho voninahitry ny anaranao dia tario lalana hao sy fahano. Salamo 130. Amin'ny fofeny fitiavagna no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo-ny radio Fagniry mamontsika ity, izay onjapeo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamontsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana tsika eove jiaby tratran'izao alahady fahenina mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fahenina mandavantaona amin'ny taona be izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe sitrana ny boka. Nde ho renesitsika ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Boky Levitika. Tamin'izany andro izany ny tompony teny tamin'i Moïse nana hoe, raha mamontsina ny hoditry ny olona anankiray na misy anakandro na misy hodipotsy ka tonga misy fery toy ny habokana amin'ny hoditry ny nofony dia hoentina mankeo amin'ny Arona mpisorona izy na eo amin'ny iray amin'ireo zanany mpisorona. Izay boka ferena dia hanao fitafiana norovitana, ny volony harakarakany, ny volombavany hosaronany, ary izy hiantsoantso hoe maloto e.